sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina ka miray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Ny hevitro hoe ny tompo dia hevitra ampiadigna fa tsy ampahory, iantsoay anareo ary iaino anareo aho. Ampodiko avy amin'ny tany rehetra ny babo aminareo. Hitantsika ao amin'ny Jeremia amin'ny toko 7:20. Isoragna ianao zay magnaraka tsy tapaka ity radio fagniry mamitsika ity, izay onjapeo mamitambatra antsika ho iray ato anatin'ny diocèse. Isoragna antsika jiaby izay mankafy ny fampianarana sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity radio mamitsika ity. Ary toloranay fiarabagna manokana antsika jiaby tratran'izao alahady 7:30 mandavantaona izao amin'ny taona A. Koa omeny eglizy lohahevitra risika ny hoe azahoana sambarana ny miasa mikeripo. Ino no ny tian'izay nyambara? Dia andeho renesitsika irevaky teny masiny telo arosiny eglizy amintsika afatsika matakatra ny tenin'Andriamanitra ambara amintsika. Fankalazagna ny tenin'Andriamanitra, vaky teny masiny voalohany, boky oabolana. Iza no mba mety mahita vehivavy mahery fo, mihoatra lavitra no ny any voangy ny tombany. Matoky azy ny fonolahy, ary tsy mba ndao azy ny tombany miditra. Soa no ataony aminy, fa tsy mba ratsy. Amin'ny andro rehetra iainany, mamory ny volonondry amandrongony izy, dia miasa ankafaliana amin'ny tanany. Mandray ny fiazonam-bahoaka ny tanany, ary miazona ny ampela ny rantsan-tanany. Manatso tanana amin'ny hory izy, ary mamela tanana amin'ny mahantra. Fitaka ny bikasoa zavapoana ny atsarantarehy, fa ny vehivavy matahotra ny tompo ihany no derena. Oka ny vokatra avy amin'ny tanany omena azy, ary oka ito fiderana eo ambavahady ny asany. Izany ary ny tenin'ny tompo, isorana ny Andriamanitra.
Taratasy voalohany Masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Tesalonika. Ry kristianina havana, ny amin'ny andro sy ny fotoana hiavian'ny tompo dia tsy ilaina akory ny hanoratana izany aminareo, satria efa mahalala marina raha teo ianareo fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andron'ny tompo, amin'ilay hanaovan'ny olona hoe fiadanana sy fandriam-pahalemana re izany. Iny indrindra no hilatsahan ny fandringanana tampoka amin'izy ireo, tahaka ny fietsehan-jaza amin'ny bevohoka, ka tsy ho afa-mandositra izy. Ianareo anefa ry kristianina havana dia tsy mba ao amin'ny maizina, ka tsy mba hanamboka anareo toy ny mpangalatra izany andro izany, fa zanaky ny mazava avokoa ianareo, ary zanaky ny andro koa. Tsy misy any alina isika na any maizina akory, koa aza mba matory tahaka ny sasany isika, fa aoka hiarotory sy hifady hanina. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Ombatsika mianakavana ny tompo ho tanteraka tokoana izany. Evanjely masina soratany Masinda Matio, voninahitra ny eo anao ry tompo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy nilaza ty fagnoarana ty tamin'ny mpianany nanao hoe: nisy lahy anankiray handeha hivahiny, ka niantso ny mpanompony sy nametraka ny fananany taminy. Ny anankiray nomeny talenta 10, ny anankiray 2, ary ny anankiray talenta 1, samy araka ny fahaizany avy. Dia lasa nandeha izy. Ilay nandray talenta 10 dia nandeha nampiasa izany, ka nahazo tombombarotra 10 koa. Torak izany, ilay nandray 2 dia nahazo tombombarotra 2 hafa koa. Fa ilay tsy nandray afa-tsy talenta 1 kosa, nandeha nihady tany, dia naliviny tao ny volan'ny tompony. No ni ela dia niverina tompony reo mpanompo reo, ka nampamoaka azy ny amin'ny volany. Dia nanatona lay nandray talenta 10, nitondra talenta 10 hafa koa, ka nanao hoe: talenta 10 tompoko no napetraka ao tamiko, ary ndreto nahazo tombombarotra talenta 10 koa aho. Dia hoy ny tompony taminy: tsara izany ry mpanompo tsara sy matoky,
no ianao nahatoky tamin'ny kely dia hataoko mpitantana ny be ianao. Miarah mifaly amin'ny tomponao. Ary nanantona koa ilay nandray talenta 2 dia nanao hoe, talenta 2 tompoko no napetrakao tamiko, ary indro nahazo tombom-barotra 2 hafa aho. Dia hoy ny tompony taminy, tsara izany ry mpanompo tsara sy mahatoky. No ianao nahatoky tamin'ny kely dia hataoko mpitantana ny be ianao. Miarah mifaly amin'ny tomponao. Dia mba nanantona kosa ilay tsy nandray afa-tsy talenta iray ka nanao hoe, tompoko, fantatro fa olona loza be ianao, fa midinja amin'izay tsy namafazanao ary manangona amin'izay tsy nanahafanao. Ka natahotra aho. Dia lasa nalevoko tany amin'ny tany ny talentanao, ka indro averiko aminao ny ianao. Namaly ilay tompony ka nanao taminy hoe, ry mpanompo ratsy sady kamo, fantatrao fa midinja amin'izay tsy namafazako aho ary manangona amin'izay tsy nanahafako. Koa tokony ho napetrakao tany amin'ny pampanana ny volako, ary rehefa tonga aho dia ho nandray ny ahy mba amin'ny zanany. Alao ary ny talenta any amin'io ka omeo an'ilay manana talenta 10. Fa izay manana no mena ka hanambe izy, fa izay tsy manana kosa dia halaina aminy mba amin'izay ananany aza. Ary ilay mpanompo tsy vaniko inona io dia rio any amin'ny maizina any no isy fitomanina sy fikitroanify. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala, manohy ny fandaliana-pinoana tamin'ny alahady lasa teo, isika amin'izao alahady fa 33 amby, zay alahady mialohan'ny famaranana ny taona liturgika izao, ka izay indrindra mbola ampiny eglizy ary sika andalina an'izay hoe fiainako ho avy zay, ary ahoana no hanomana sika an'izay fiainako ho avy zay mba ho feno fahendrena tokoa isika, ka akatahaka an'ilay akatahaka ireo Virginy eny, fa tsy sanatria anao tahaka ireo Virginy adala, fa indrindra miatrika an'izao fiainana izao, ka irisika ho isika averimberisika mba ho isy zay nouveau départ izay, satria fantatra sika fa sy hitovy tamin'ny talohan'ny korotana virus ny fiainasika izao, ary sy hitovy tamin'ny vanim-potoana ny fiobiana confinement ny fiainasika aorinan'izao confinement izao, ary mba anana an'izay hoe fiainana nouveau départ, fiaingana vaovao, ka hitoetra ao amin'Andriamanitra izy lay fahendrena zay itokisasika, ka ahatonga sika tokoa ho EOV, Église olona velona, missionnaire vita batemy iraina ho tabernacle velona eo anivon'ireo mpiarabelona amintsika, zay ao anatin'izao fihetrehana ny krizy maro izao, mba ho Kristy mpiarabelona tokoa amin'ireo manodidina sika, isika fantatra sika fa izay ny antony nanirahany ray any Jesoa eto anivosika, mba ahafantarasika ny tena fahendrena, ka azahosika ny tena asambara no arian'Andriamanitra ho sambatra isika, izay ny vocationtsika, ka sy hoe izaly no arian'Andriamanitra sika, ary izay nanirahanan'i Jesoa dia nafaka sika amin'izay fizaliana zay, matoa izy maty sy nijaly teo amin'ny azo fizaliana dia nibaby ny fizaliasika rehetrarehetra, ka miankina amin'izay fitraofa sika amin'i Jesoa, miankina amin'ny fionansika amin'i Jesoa, lay fahendrena no ahafahasika manomana an'izay fiainako avy izay dian'izao, ka sy araky ny lojikan'izao tontolo izao zany no hoentisika miaina, fa araky ny fampianaran'ny Kristy, ary zay no tiany Eglizy aroso amintsika
amin'izao alahady izao mba sy ho varimbarina tahaka an'ireo Virginia Dala isika ka anapotika na ifanapotika fa ho tahaka ny Virginia endry ka rehefa tamin'ny mpapakatra dia miroso tokoa isika ka izay indrindra ry kristianina havana ny olon'ny finoana ny olon'ny fanantenana ny olon'ny fitiavana dia mandrafitra ny fiainany ao amin'ny Kristy ka na de eo aza izay mety manahirana na de eo aza ny fakapanaya dia afaka miroso izy satria fantany ny hoavy tsy hoe mahafantatra ny hoavy araky ny eritreritran'izao tontolo zao isika fa ny afantarana ny hoavy dia zay misy an'ny Kristy zay hoavy zay ka den'izao izy zany dia ao amin'ny Kristy izy ary zay ireo olo masina ny elo lalana sika raha atao amin'ny teny hafa izany re kristianina havana amin'izao alahady 13 amby mandavataona zao dia asainy ny eglizy ary sika amin'ny lalan'ireo vaky teny telo ahay ampiasa ny talenta sika mba izany hoe ny fanomezan'Andriamanitra mba amokatra ho an'ny be sy ny maro ary izay talenta amokatra amin'ny be sy ny maro zay no arena ny arena ho isika raha mamokatra ary mamokatra amin'ny be sy ny maro ary izay no azo amintinana ireo vakiteny arosiny eglizy ary izay ny tena sambarana satria araky ny fampianaran'ny papa amin'ny encyclique iny dia tena mpenaday tokoa isika fratelli tutti na amin'ny na amin'ny zavaboary azy satria mifanasoa sy mifampisimina isika ary zay no mitondra amintsika amin'ny tena sambarana satria mamokatra isika ary mamokatra ho an'ny be sy ny maro. Ny vakiteny voalohany bokyny obolana dia manambara sika fa ilay vehivavy voalaza ao io de siza fa isika eo anatrehan'Andriamanitra zany hoe vehivavy mahery fo isika mikarakara sy mikolokolo an'ity trano be iombonana ity mba hamokatra araky ny fahendren'Andriamanitra ka isiny io fahendren'Andriamanitra io faraky ny lazaisika teo arena ny arena raha mamokatra ary mamokatra ho an'ny be sy ny maro. Ny arena voalohany de fantatra sika fa isika olombelona ka noho izany isika ny tsy maintsy mamokatra ho an'ny rehetra ary amin'ny alalan'izay koa ny fanasoava sika zany hoe sy fitiavantena na ny fialonana na ny avinavina mahatonga n'ireny isika mifanarasy sy mifanapotika ireny fa hoentsika kosa zay arena de isika hoentsika ifanasoavana ny hafa sy misy mahavita tena hoy ny papa tamin'ny tanora aza milaza any eo anilana hoe sy milanao samby ilaina isika na dia araky ny voalazan'ny masindray Paoly amin'ny fampianarany na dia vatana iray isika ka na dia ireo tova anankiray zay farany kely zay everina sy silana azy aza de ilaisika izy ary zay no antraterin'ny papa ao amin'ny fratelli tutti mpianaday isika zany hoe sy mahazo mifanilikilika isika ary ny talenta sika dia hoentsika ifanasoavana amin'ny hafa ka ifampikarakara sika araky ny voalazan'ny vakiteny voalohany alala tanana amin'ireo zay marefo sy ory ary dia fantatra sika efa am'izao andro sarotra izao dia maro ny marefo sy ny ory ka aoka isika ifampikarakara ifampikolokolo ifampisimina maro karazana ny fahendrena mety ny fahantrana mety mikika asika ka aoka isika ifanasoa araky ny afatry ny masindapoly hoe ny amin'ny andro sy ny fotoana iven'ny tompo de sy ilaina akory ny anoratana izany aminareo satria efa malala marina raha teo anareo fa ho avy toy ny mpangalatra
amin'ny alina ny androny tompo ka noho izany aoka efampisimbina isika iomana amin'izany fiainako avy zany oka isika ho afaka miomana satria efa mahafantatra ny ho avy araky ny amafisiny Masindai-Paoly voandrenesika teo sy midika zany araky ny lazaisika fa mahafantatra ny zavatra hitagna amin'ny ho avy isika fa ny tiany Masindai-Paoly ambara dia ao amin'ny tompo isika ka ny tompo tsy miova omaly anio ary mandrakizay ka ao aminy sy miaraka aminy ary amin'ny alalany isika no mandavorary ny fiainasika ka izay isika mifampisimina sy mandavorary ny fiainasika ao aminy sy miaraka aminy ary amin'ny alalan'izay no anomanasika no avy ka sy tampoka amintsika ary sy ampavozo ansika sy ampatahotra asika satria izy tompo no miaradalana amintsika ary miaradalana amintsika mandrakariva izy ary maniraka asika koa ho mpiaradalana amin'ireo mpiarabelona amintsika zay natao hoe EOV missionnaire ary vita batemisika ka iraina ho tabernakla velona zany hoe mitondra any Kristy amin'ny mpiarabelona ka zary fahazavana sy fanasina isika ka izay ny tena arena lehibe satria i Kristy no omesika an'ireo manodidina asika ka raha mahazo an'i Kristy izy raha mandray ny Kristy dia mahazo an'izay ho avy izay ary izay no antenaina raha araky ny lazaisika teo arakaraky ny io avy io no andrafetasika ny fiainana dian'izao raha sy misy ho avy io amintsika dia azagaga raha mifanipatipaka isika mifanilikilika isika toy ny vararakalona amin'izao fiainasika izao ary dia sisony ny fahaizana mampiasa an'izay talenta izay fa ny talenta manapotika no ampiasaisika anilikilina no avy ary izay indrisy no manjaka amin'ny korontana virus ka izay indrindra ry kristianina havana sy mahazo mipetrapetraka isika satria isika samby isika no aren'Andriamanitra ka mila miasa manitratra ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny asa isika ary zay ny tiany ny vakiteny tiany ny tenin'Andriamanitra ho sapasika tiany Kristy ho azosika amin'ny fanoarana mikasika ny talenta omen'Andriamanitra ireo talenta ireo sika sy ho talenta hoentina anapotena ny hafa na talenta ho tahirizina ao am-posy fa entina nasoavana ny hafa ary atao zay ampamokatra azy fa sy consommateur isika ho isika fa acteur sy mpizaha fosiny isika sy mpanjifa fosiny isika fa ilaina ho mpamokatra ho mpanatanteraka ny sitrak'Andriamanitra ny sitrak'Andriamanitra dia ny asambatra asika ka manambara fa matoky isika tokoa Andriamanitra ary izay koa fampianarana sara ho sapasika matoky isika Andriamanitra ka anjara asika no mahay mampiasa an'ireo talenta asika reo fototra ny fampianarana amin'ny fanoaran'i Jesosy koa izay matoky isika Andriamanitra ka izay indrindra ny ilaina changement radical fivampenitra mahery vaika eo amintsika mba hanaovasika départ sy fiaingana vaovao ka ahatonga atsika tokoa EOV missionnaire sy mipetrapetraka fa vonina mameno ireo tsazoa saota ka anambarasika n'izay fiombonana amin'Andriamanitra izay miainga amin'ny fototra ho isika izay fiavozana ho antsika izay départ vaovao zay zany hoe miainga amin'ny fianakaviana dia ny eglizy kely mivavaka sy mandalo finoana amin'izao dingana voalohany zao ny vavaka tokoa sy ny fandaliana finoana loharano mamelona izay ataosika ka izay no mahatonga sika misafidy amin'ny dingana voalohany ho an'izao ezaka ataosika amin'ny taona pastoraly izao ka manomboka amin'ny eglizy kely mivavaka sy mandalina finoana isika
zany hoe tsy ampamokatra anangona araky ny eritreritran'izao tontolo zao fa ampamokatra anasara hitady ny soimbonana ampanjaka ny rariny sy nisiny eo amin'ny fiainantsika sy anapotika sy andrava sanatria fa hanorina mampitombo ny talenta isika raha manorina mikolokolo anty tranobe iombonana ity fa indrindra ho tonga izao ny vanim-potoana anaovasika ny famboleka-hazo sy ny fanaraha-maso an'ireny fambolena ireny ny talentasika dia hoentsika tokoa ary anasara ny fiainansika anasara ny mahazanak'Andriamanitra sika io ny dingana faharoa manomboka ny taom-baovao fa amin'izao manomboka amin'ny Kristy mpanjaka ka hatramin'ny Noely dia ny fianakaviana eglizy kely mivavaka sy mandalo noana no ataosika tenyzao raha voakolokolo sara tokoa ny fiainansika ka na ny tantana sy ny karakara sika dia ho lazain'ny tompo amintsika ny hoe sara izany ry mpanompo sara sy matoky no ianao matoky tamin'ny kely dia ataoko mpitantana ny be ianao meraha mifaly amin'ny tomponao izany no antenaintsika mba ho mpanompo matoky tokoa isika zany hoe matoky an'Andriamanitra isika ary tokisa an'Andriamanitra ary feno fanaitrehetena sy feno fahasora sy hoe mipoerapoera tsika mahavita zavatra amin'ny talentasika fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra ka atolotra sika amin'Andriamanitra ny asa ataosika rehetrarehetra satria mampiasa ny fanomezan'Andriamanitra isika mpanompo sara sika raha nahay nanasoa ny hafa tamin'ny alalan'ireo fanomezan'Andriamanitra amintsika amin'ny alalan'ireo talenta nomen'Andriamanitra sika raha sy zany dia loza ho ansika araky ny efa fantatra sika raha sy mahay mampiasa araky ny sitrak'Andriamanitra ireo fanomezana isika ry kristianina havana aokary ny maheo ve misionera tabernakla velona no entisika mitory ny hafaliany vaovao mafaly ary amin'ny lalan'ireo fanomezan'Andriamanitra sika no entisika ivelomana ny maha eo ve misionera sika sy hoterizisika tahaka ilay mpanompo rasy kamo voalaza ao amin'ny evanjely androany fa noho ny sy hoe noho ny fahatahoran'Andriamanitra fosiny vao miesika isika sy zany fa ho tahaka ireo mpanompo matoky sy sara voalaza ny evanjely sika eo amin'ny fiainansika ka ahatonga sika ho eo ve misionera ho Kristy mpiarabelona ka nampy ireo mpiaramonina amintsika ahasapa zay lalakombana sy hay ampiasa zay talenta nomen'Andriamanitra azy ireo koa ry Jesoa tomponay io ampianary tokoa izahay mba hay ampiasa ireo fanomeza nomen'Andriamanitra raha anay hoentinay anasoany hafa sy say manao viveriny aina nefa izay matetika mora mavozo zahay ary indrindra mbola manjaka ao aminay ny fitiavatena sy ny fialonana ka ampio zahay anana an'izay changement radical izay ka ireo fanomezana nomenao anay ny toy zay hoentinay anasoavanay ny tenanay fosiny dia aoka zahay ay ampiasa azy eo amin'ny fiainanay andavanandro ka toy zay entinay anasoavana ny tenanay fosiny noho ny fitiavatena sy noho ny ena maso dia ampio izahay iova tokoa anana an'izay changement radical izay ka hay ifampizara ifampisimbona amin'ny hafa ampio rezahay mba hiara-iasa aminao anasoany namanay ho tanteraka tokoa ne araky izay vavaka izay ny fivampenitra mery vaika ka anao départ vaovao tokoa izahay entan'ny fanahy masina oka izahay sy avoza izoro amin'ny fiainanay andavanandro ka tena hoe ve misionera tabernakla velona tokoa izahay ho vavolombelonao tahaka ny Victoire Somanarivo tahaka ny Lucien Mbodivasoa izoro mandrakariva ho famantarana sy fahazavana ary fanasina ho an'ireo manodidina anay omehoery sy fahasoavany izahay ahay anorina fa sy hoe sanatria andrava sy anapotika omeo fahasahina izahay
anorina tsy hanitatra ny fanjakanao atraizatraiza voninahitrao masiny mari reninay io akinonay aminao ny ezaka rehetra ataonay fandrindra mba ho fianakaviana eglizy kely mivavaka sy mandalo-pinoana tokoa ny izahay menakavy ho eglizy kely tokoa ny fianakavianay aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika isanjivaky. Tsy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika isanjivaky. Tsy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Seul,